La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsirony fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Daty telo no nomeny CENI ahafahana manao fifidianana filohan'ny Repoblika. Ny 2020 ny volana Aogositra izao no tokony hanaovana izany raha atao mialohan'ny fotoana. Nanamafy ny fitakiana nataon'ny antoko malagasy miaramiainga efa orotaona izao ny amin'ny tokony hanaovana fifidianana mialohan'ny fotoana ny daty navoakan'ny CENI androany raha ny voalaza ny mpitondra teny io antoko io. Amin'ity volana ity ny tokony hametra-pialana ny filohan'ny Repoblika raha tanteraka io daty io. Mitoy ny famoahana piasa androany nataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ireo vahoaka miaraka aminy. Anjara ny teny anivon'ny ministera ny asa-panjakana, ny foiben'ny FFM, ny antenimeran-doolona, ny ministry ny fahasalamana mialohany nanaovana tatitra teny Analakely. Valo mianaka no nodoran-dalo tao an-trano ny alina, tao amin'ny tanàna antsoina hoe Ambohidrano Ambatofinandrano. Mandry tsy lavoloraka izany ny mponina any an-toerana. Maresaka iraisam-pirenena, lano Prime Ministre lehibe ny mpanohitra any Armenia i Nicole Pashinyan taoriany ny fifidianana nataon'ny parlemanta tany an-toerana, manomboka mivany krizy amin'izao fotoana izao. Ary avetrany ary ny andindinina makasika ireo. Fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV miarabanao tonga soa eto amin'izay fampalalam-baovao izay nanomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity. Daty telo no nomen'ny CENI ahafahana manao fifidianana filohan'ny Repoblika. Ny 2020 ny volana Aogositra izao no tokony anaovana izany raha toka mialohan'ny fotoana. Henri Florio. Ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no ahafahana mandamina ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Raha ny nambarany CENI na ny voamiera mahaleo tena misana ny fifidianana. Sosikevitra daty telo ahafahana mantanteraka fifidianana no natolotra izy ireo androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tetsy na nisana. Safidy telo izany mametraka ny irosoana amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana na ny fanatentarana ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ny voalazana andininy fa 770 amin'ny lalam-panorenana na ny fanemorana ny fifidianana. Tranga voalohany fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana araka ny voalaza ny andininy fa 220 amin'ny lalam-panorenana dia azo atao ny manatotosa fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Raha ity tranga voalohany ity no mahazo ny safidiny rehetra noho ny antony fanomanana ara-teknika sy ara-pitaovana dia ny alarobia 7 Aogositra 2024 no fotoana akaiky indrindra arosiny CENI ahafahana manatotosa ny fihodinana voalohany. Atsika nefa mitazona izany fotoana izany dia mila mazava amin'ity volana mety lalam-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika rehetra. Raha ity tranga faharoa ity no ifanarahany be sy ny maro dia ny alarobia 20 Novambra 2024 no daty atolotry ny CENI anatotosana ny fihodinana voalohany. Mba ahafahantsika manaja izany fotoana izany dia takina hatrany ahazava mandritra nyity volana ity lalam-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika rehetrarehetra. Ny tranga fahatelo fanemorana ny fifidianana no ny antony voalaza ny andalana fahaefatra amin'ny andininy fa-770 amin'ny lalam-panorenana. Ny ahafahana manemotra ny fifidianana matsy dia voafehiny voalaza ny andalana fahaefatra amin'ny andininy fa-770 amin'ny lalam-panorenana.
raha ity tranga fahatelo ky ny fanarahany be sy ny maro ny seni dia manolotra ny datin'ny alarobia 7 Mai 7 anatotosana ny fiodinana voalohany. Takiny eo anivon'ny seny ny anapahana ny volavolan-dalàna amin'ny feon'ny fifidianana amin'ity volana May ity. Izay indrindra no antony ilazanay hoe tokony condition, misy condition ahafahantsika manatanteraka n'ireo zavatra ireo. Dia voalaza atao anatin'le condition napetrakay fa tokony ho tapahana mazava mikasika ny lalam-pifidianana zany. Ato amin'ity volana mety ihany fa tsy mihoatra n'ity volana mety. Dia tokony ho tapaka zany mazava le izy mba ahafahantsika mandroso anatin'le fifidianana. Raha ny fahitanay anazy zany ho sarotra amintsika ny anatotosana ny fifidianana raha ohatra ny kia tsy tapaka feno daholo ny fepetra rehetrarehetra amin'ity volana mety zany. Dia ho sahirantsika zany eo anatrehan'le zavatra. Mampametra-panontaniana ny mpanarabavao ny fanoloran'ny seny ireto datim-pifidianana sadasada ireto. Raha tsy aivana nefa fa isaky ny mangataka datim-pifidianana ny mpanao gazety dia milaza hatrany ny filohan'ny seny fa anjan'ny gouvernemanta izany. Fa kosa tian'ny seny ambara fa efa tsy tompo-pahefana sy tsy mahatapaka intsony ny gouvernemanta ny mahafaly Solandrasana Olivier. Tsy karitra ihany koa nefa fa tsy andrenesam-peo ny seny raha tsy efa tonga vahiny toy izao i Madagasikara. Inona no anton'izany? Inona daholo no ambadika izao? Nanamafy ny fitakina nataony antoko malagasy miaramiainga efa roa taona izao ny amin'ny tokony hanaovana fifidianana melohan'ny fotoana ny daty navoaka ny seny androany raha ny voalaza ny mpitondra teny antoko amin'ity volana ity ny tokony hametra-pialana ny filohan'ny Republika raha tanteraka izay daty izay Lili Rabiata. Efa ela ny antoko malagasy miaramiainga no nilaza fa ny fanaovana fifidianana melohan'ny fotoana no vahaolana amin'ny tsy fanarahan-dalàna samihafa eto amin'ny firenena. Efa misy ny lalàna na ahafana nanao fifidianana ho an'ny taona 2024 ary mbola manankery io lalàna io raha ny voalaza ny mpitondra teny ny antoko. Lalàna taloha efa mipetraka iny efa miatra iny amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka hoe ho averina diniana indray lalàna vaovao dia tsy maintsy maverina ny nivon'ny antenimieram-pirenena. Izay ny efa ankehitriny efa manaiky ary efa vonona ny hanao fifidianana. Raha ohatra ka vonona hanao fifidianana izy dia tsy maintsy ilay lalàna taloha mampiaritsika satria no mbola miasa amin'izao fotoana izao. Ny antoko politika efa vonona sy ny raha teo koa efa naplazy tamin'ilay fanambarana androany fa vonona izy handray an'izay solotena izay ho kandida ho filoham-pirenena rehetra eo anivon'ny seny mba hanarahana atsaka sy andamina ny fomba fanaterahana ny fifidianana. Ankilan'izay, miezaka mampiatra ny lalàna ihany koa ny fitsarana avy momba ny lampandrenana ankehitriny. Raha ny hita tamin'ny fanapahana navoaka mikasika ny tsy fanarahan-dalàna ny itondrany ny solombavam-bahoaka samihafa fanakianana. Andrasana ny andraisana fepetra tahaka izany ihany koa mikasika ny fitakiana nataon'ireo solombavam-bahoaka ny amin'ny fanalana ny filoham-pirenena. Ka lalàna efa mipetraka mazava na lampanirehana hoe raha ohatra ka te hilatsaka ho kandida izy tsy maintsy mametra-pialana fa alohan'ny hidirana amin'izay tiako hamafisina kely le fidoriana izay napetraka ny solombavam-bahoaka teo anivon'ny HCC izay mangataka ny déchéance ny filoham-pirenena. Io zany mba ilaina valina ingana koa io satria io no anisan'ny vahaolana amin'ity pirenena izay mamaivay amin'izao fotoana izao ity. Hitantsika tamin'ilay didina avoakany teo aloha teo fa mazava hoe miezaka mampiatra ny lalàna ny HCC ankehitriny ary efa vakiana tsipiriany le fitoriana sy ny zavatra napetraka teo anivon'ny HCC dia manara-dalàna fahitana le izy. Dia noho izany zany izay manantena hoe ampiatra ny lalàna araka ny tokony ho izy ny HCC ohatra ny nataony teo aloha teo momba n'le lalàna anankitelo dia mba hitohy any amin'ilay déchéance ny filoham-pirenena. Raha toka tanteraka ary voatana io daty napetraka ny seny mikasika ny fanaovana fifidianana melohan'ny fotoana io. Nanamafy ny antoko malagasy miaramiainga fa amin'ity volana ity no tokony hametra-pialana ny filoha ankehitriny. Mitodika any amin'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana araka izany ny masony rehetra taoriany filazany ny seny io. Manoloana ny sosikevitra fanomezana datim-pifidianana io maraina izy avy amin'ny seny nanambara ireo solombavam-bahoaka ny fanovana tamin'ity androany ity fa miaingy amin'ny fialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany no ahafahana manatanteraka fifidianana madio eto amin'ny tany sy ny firenena. Michel Ranarjon. Na fifidianana mialohan'ny fotoana, na fanemorana ny fifidianana, na fanatanterana ny fifidianana, manaraka ny lalam-pandrenana, na ihany koa fanomezana daty ahafahana manatanteraka izay fifidianana izay. Nanome heviny manoloana ny fanambarana nataon'ny seny io maraina io, ny solombavam-bahoaka ny fanovana, tsy miankina velively amin'ny datim-pifidianana resaka ho izy ireo, fa miankina amin'ny fialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Misy datim-pifidianana anankitelo azony
aroso anaovana fifidianana filohan'ny repoblika dia ny voalazany hoe raha ohatra ka mametra-pialana ny filoha ankehitriny dia tsy maintsy manao fifidianantsika ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 9 andro. Izay ny voalohany. Ny anankiray indray dia hoe raha tsy mametra-pialana izy tsy maintsy mametraka fialana foana 9 andro farafatarany milohan'ny 27 novambra. Dia ny valiteny ataontsika androany, valiteny ataon'ny député ho an'ny fivana androany dia izao. Ny anay efa tsy isy safiditsony mametraka datiny seni hoe 28 hoe 25 novembre tsy fantatro na 24 na 24. Tsy ny daty no mamatotra anay fa ny failan'ny rangahy io no mamatotra anay. Hatreto aloha izany mazava ny hevitra ireo solombavambahoaka ny fanovana mialy razonary mampianina ary mipetraka ny rafitra isiny ny fiaraha-mitantana hikarakara fividianana madio lavitry ny kolikoly sy ny fangalaram-bato. Rehefa miala ianao androany ianao miala na ataontsika raha-pisa fividianana fonony izahay fa izao tsy ianao reraka no angatanay esoriny fa reo rafidrafitra olona amin'ny rafitra rehetrarehetra angalatra ireo mila miala daholo ale dehors. Tsy hiova hevitra ireo solombavambahoaka ny fanovana manoloana ny tsindry maro ataon'ny fitondrana HVM raha ny fanazavana trany ary tsipaka hatramin'ny farany ny fikasan'izy ireo hanao amboletra ny fividianana izay tsy fanarahany mpisehatra ara-politika rehetra. Mitohy hatrany kosa ny famohana-piasa androany izay nataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka miaraka aminy. Anjara ny tenenivon'ny FOP, ny foibe ny FFM, ny antenimeran-doolona, any ministeran'ny fahasalamana ary miverina teny Analakely moa izay famohana-piasa izay fanadina. Tamin'ny folora maraina efa maro ireo mahery fon'ny tolona izay ataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana no tonga teny amin'ny ministeran'ny asa-panjakana teny amin'ny 17 hektara. Tahaka ireo birao-panjakana rehetra izay nolalovan'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana, nanambara ny tompona andraikitra eo anivon'ity ministera ity fa misy ireo mpiasa izay hanony asa ary misy ihany koa ireo izay hanatevin-daharana ny tolona. Nojerevana ny olona mila service public eto dia mandaty ny tonga eo zao maraina zao satria sika mikarakara ny concours ENAP zao misy mpianatra 200 ao mitady équivalence hoentina mikarakara ny dossier-ny amin'ny karakarany concours ny amin'ny anaminy ary zon'ireo olona reo mahazo service sika ary zontsika koa ny mandray andraikitra indrindrandrindra mampiasa fanjakana sika fa dia tsy atao lava ny resaka tompoko fa dia misy ny asa misy ny tsy asa. Rehefa tonga teny an-toerana ny solombavambahoaka dia niroso tamin'ny famoahana ireo mpiasa. Rehefa nanakatona ny trano dia nisy ireo mpiasa izay nanaiky anatevin-daharana ny tolona izay ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Nisy kosa ireo tsy nanaiky.
taorin'io niazo anampy filoha teny amin'ny bureau foibe ny FFM ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny mpanarady azy. Nanamafy ny tsy iroson izy ireo amin'ny fifampiresana intsony ireo solombavambahoaka. Nanao ampamoaka amin'ireo fanaovana kolokolo sy fanitsahana lalàna hita eto amin'ny firenena. Hita amin'ireo ministera ny solombavambahoaka teny amin'ny kianjany 13 Mey. Io fatin karama no mendro atsika io anareo mandrabondakasy. Aty atsika magnarigna anazy manomboka androany. Ka omariky ny fanoheratsika andreny, omariky ny fanamafisatsika fiombonatsika, dia vao maitsika iorakoraka mafy be ro le teo ary fampiantsoantso. Falmerabatsika rehetra manao daholo zesy manangatana na SVM. Nanamafy ireo solombavambahoaka fa tsy mila fanelanelanana indrindra avy amin'ny vahiny toa ny Sadek. Ny zahay député ho an'ny fiovana tsy mila intsony anao ngiasisanao. Ny vahoaka malagasy ihany koa tsy mila anao médiateur intsony na ifampihavanana na fampirarana. Ianao no nanoda tonga nreniny reny. Dikan'izany tsy mila ny intsony zahay. Iny feuille de route no ianao no natonga ny président de république io. Ianao zany ny responsable an'io. Ianao ny tompon'andraikitra amin'io président de république izay tsy mendrika ny vahoaka malagasy io. Ka noho izany, ilay feuille de route nataonao taloha ary tsy tanteraka hatramin'ny farany. Te mbola tady anao feuille de route vaovao ndraiky io ianao. Tsy mila an'izany intsony zany, tsy mila an'izany intsony izahay isika tazomanao feuille de route-nao dia mandana miverina any amin'ny misy anao. Mitoy ny tolona ho amin'ny rampitso, ny piasy eny amin'ny banky foibe eny Antaninarenina sy ao amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy indray no avoaka raha ny fantatra. Manoloana ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena omaly mahakasika ny fanapanana karaman'ireo solombavambahoaka tsy manatrika fivirenana anio ny heviny ihany koa ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana tamin'ity androany ity tsy matahotra ny fandrahonana izy ireo raha ny fanazavana azo ary diso fiantefany afatry mazo asy Fredy Fredy Migela Narjo. Tsy matahotra fandrahonana izay raha ny hevitry ireo solombavambahoaka ny fanovana manoloana ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena omaly. Aza mifampimenazy fa tsy ka samy mahay lalàna. Samy vahoaka malagasy ka tsisy mifampatahotro rehefa mikoragna tsara fa aza mimenasy député Fredy Mazoasy. Ka mamaly anazy zany ihany député Fredy, vice-président Diego, karamanareo ny tokony tapahana satria rehefa nahazo vola karamatagnoa tany amin'ny Pont d'Or ianareo no nitarika ny kolikoly hitan'ny malagasy jiaby tamin'ny andany lalàna igny ianao mpipeka latabatra. Diso fiantefa raha ny fanazavahan'izy ireo hatrany ny fandrahonany mahazo azy Fredy indrindra manoloana ireo solombavambahoaka manomana ny fitondrana izay tsy teny andapa ny akamarony rehefa misy ny fivirina. Noho zany, zahay tsy mavozy tapahana karama. Zahay tsy mavozy tapahana karama. Izy koa volanao vola io tapaha karamanay. Izy koa tsy volanao io tsy azonao tapaha. Ary maro aminareo député nandray kolikoly tsy tonga mivory jusque niany ty mbola tsy avy mivory ao. Magnino tsy tapahinao karaman'ny député namanao tsy avy mivory. Omaly nilaza ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena mahazo azy Fredy fa miendrika fametra-pialana ary tsy andraisaka raha maintsony ny tsy fahatongavana manatrika ny fivoriana eny amin'ny anteny mera-pirenena. Hatreto aloha iray ihany ny feon'ireo solombavambahoaka 7 tsy hanatrika ny fivoriana ara-potoana
ary toetrany ny hetsika mandra-piala ny hera jonary mampianina. Nanomboka androany ary tsy mbola fantatra ny fahataperan'ny fitokonany ireo mpiasa eo anivon'ny sampanarahany mpiasa eo anivon'ny ministerany asa-panjakana na ny FOP. Raha nambaran'ny tale generaly ministerany asa-panjakana anton'izao fitokonana izao ny fisin'ny Trindry Azolena fa indrindra ny fitondrana amin'ny tanila eo anivon'ity ministera ity fanampanazavana. Tena olana dia hoe izahay miteny foana nefany tsy nohon le mpanao politika izy fa le visibilité zareo foana ny tandeha ataony. Maneho ohatranareo ohatra hoe augure ny fantapahany karama tamin'ny mois de décembre izahay efa niteny hoe tsy mety io augure io fa janoana. Avy eo lasa mifototra taty aminay izy ka izahay tsy te pray tsy kombakomba amin'izay. Amin'ny direction générale ny fonction publique ihany no ambany fitantanako ary nanaraka anary zareo. Fa ny ankoatran'izay za tsy afaka ny anery satria ao anatina fahalalana tanterakantsika. Resaka concours, resaka ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra dia ao amiko daholo. Zay zany le izy. Ao amiko daholo ny resaka mpiasa-panjakana manomboka any amin'ny fidirany ka hatrany amin'ny retraretra dia ajanonay mihitsy aloha le izy. Namoaka fanambarana manohana ny fitakiana ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana ny fivondronan'ireo mpampianatra sy mpanabe. Takina hoy izy ireo ny fialan'ny mpitantana fa tsy mahomby izy ireo ankoatran'izay dia manentana ireo mpampianatra namana izy ireo anatevi-daharana ny tolony fanedinga eton Andriatsilavo. Tsy tamin'ny alalan'ny syndika intsony ireo mpampianatra sy mpanabe no nivondrona ka namoaka fanambarana manohana ny fitakiana ho an'ny fanovana iarana amin'ireo solombavambahoaka 370 izy ireo ary mitaky ny fametraha-pialan'ny mpitantana tsy mahomby. Na enatra amin'ny antsasany ny vacation izay fandrainay amin'ny fanatanterana ny fanadinana CPE sy BEPC. Na ato ny reclassement. Tsy avoaka ny mandatement satria milaza mandrakariva ny fanjakana fa tsy manam-bola. Sahiranina ireo mpampianatra mpanabe amin'ny fikarakarana ny installation sy ny admission à la retraite ary kasaina foanana mihitsy izany installation izany. Natao faralahin'ny olona ny mpampianatra mpanabe indrindra eo amin'ny fanomezana ny indemnité. Ohatra ny indemnité forfaitaire résidence rubrique 512 dia mbola mijanona ho 70 ariary ihany hatramin'izao. Fandriana amin'ny resaka contractuel ny mpiasa amin'ny fandraisana azy ho mpiasa-panjakana mba ahafahana mangeja azy. Ahitana famila filana ny fandoavana ny remboursement médicaux. Misy fanavakavana sy kolikoly ny fandraisana mpampianatra FRAM fa tsy miainga amin'ny filany ny établissement. Nampidira ny fanjakana ny politika zarazara ho anjakana ny fanabeazana mba handravana ny firaisan-kina tsy ahafahana mitaky ny zony hatr'izay. Hatramin'izao taonjato fa 2020 izao dia mbola tsy mitovy lanja ny mpiasa-panjakana rehetra noho ny tsy fampiarana ny alignement de la grille indiciaire. Noho izany, takinay ny ialan'ny mpitantana tsy mahomby sy miangajanaka eo amin'ny fitondrana mba hiverena ny fampianarana sy ny fiainam-bahoaka amin'ny laoniny. Mba isaintsainan'izy ireo izay hitondranay amin'ny hamaliny haingana ny fitakinay. Nanentana ireo mpampianatra sy mpanabe namana ihany koa izy ireo anatevin-daharana ny tolona izay atao. Mitsangana, mijoro ary aza matahotra indray an-tanana no avintsika sy ny taranaka faramandimby. Andeha ho raisitsika amin'ny firaisan-kina ho fitaovana mahomby hanasitranana ireo marary antsika ireo. Ko na inona firehana politika misy anao, na inona tokom-pinoana misy anao, dia andeha hivondrona ho iray sy fametanana isika hitako ny zo sy ny tombon-tsoa iraisana. Raha tsy hivina, solotenan'ireo mpampianatra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny ministeran'ny fampananana asa sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa ireto nanao fanambarana ireto. Sekoly maromaro no efa nikatona ankehitriny raha ny fanazavana ary tsy hitohy ny fampianarana raha tsy mivaly ny fitakiana dia ny fametraha-pialan'ireo mpitantana tsy mahomby miainga hatrany amin'ny filo rerajonary mampianina. Rarany ve nanoeran'ireo solombavambahoaka 370 ny fomba nankatoavana ny lalàna amin'ny feny fividianana indray mifantanina napetraky ny agence capsule ny arany asa tamin'ny Cool TV FM ny vokatra izay fanadidina izay no andeha ho arahantsika izay entiny Gaëtan Andriatsilavo hatrany. Olona mahery ny 720 taona no miakatra no nametrahany agence capsule sy ny Cool TV FM fanontaniana. Rariny ve nanoeran'ny solombavambahoaka 370 ny fomba nankatoavana ny lalàna amin'ny feny fividianana
raha ny vokatry ny fanadihadiana natao ny 720 ny laza fa rariny ny fanoerana satria tsy aradrariny ny fomba nakatoavana io lalàna io. Ny 300 ambiny kosa ny laza fa tsy rariny satria efa nakatoavin'ireo solombavambahoaka hafa. Raha ny nambaran'ireo sendra ny mpanao gazety androany, rariny ary zava-dehibe ny nanoeran'ireo solombavambahoaka miisa 770 ny fomba nakatoavana ny lalàna mifeny fifidianana. Tsy ekenantsony io izy ireo raha toka kolokolo sy ny vola ary ny fitiavatena no manjaka eto amintsika. Tena rariny ary zay ny anisany naharesy lahatra anay satria igny le code électoral igny indrindra zany ny tena saika ho fositra ho nambotry ny firenena ary niteraky igny moa vokany zany de hitatsika fa lasa kolikoly avolentagny nanaovana an'igny na gny nitazomana andreo député reo tegny amin'ny Paon d'Or nandritra ny andro herinandro. Aveo mbola ny escortena miaraka amina bus ny hahatongavany ao amin'ny toerana hanaovana ny séance plénière. Mampalahelo zany. Anao tompona andraikitra no ny resa-bola fa tsy nijery ny tombotsoan'ny vahoaka fa tombotsoan'ny isam-batan'olo zany ny tena jerevindreo amin'ny resaka 20 tapitrisa ariary. Ary 20 tapitrisa ariary io raha araky ny fanazavana henonay farany ambany zay faragaraky ny degré nireo solombavambahoaka reo fa misy tafiditra hatragna amin'ny 7 tapitrisa zany ny volany zaraina tamin'izay. Vonahenao n'igny code électoral igny de fa fantatray ary naniry zay ny anoerana n'io zavatra io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany satria mbola tsisy zany hoe voalohany indrindra tiako tenenao anatin'iny lalam-pifidianana iny hoe manao fifidianana de tsy ho vakina tsy ho soratana amin'ny tableau. Ny any aminay manko toerana ambanivohitra iny zany fafinaretany indrindra iny ao anatin'io fifidianana io. Avela mihitsy ny raha asa mandra raha rehetrarehetra rehefa anao ny fanisam-bato de iny zavatra iny efa miomana fangalaram-bato sady zany zareo amin'iny ary iny tsy mety aminay ny district Menivasy satria be dia be ny toerana any tsy avy na tomobile fa moto misy tsisy jiro nefany ahoana ny fomba tonga de soratanao amin'ny anina fotsiny fa tsy soratanao iry amin'ny tableau. Iny tena tsy mety aminay mihitsy ary efa naniry ny anoerana an'iny zay ary zay mahatonga anay manaiky ary manampy an'ireto député 370 reto amin'ny fanoerana an'io zavatra io. Atreto aloha tsy ireo solombavambahoaka miisa 370 ihany no manohitra ny tsy mety ataon'ny mpitondra ary samy laza fa tsy ekena intsony ny fanitsakitsana ny lalam-panorenana sy ny kolikoly avolenta mambotry ny firenena. Raha ity vokatry ny fanadihadiana ity no jerena olombitsy izany hoe tsy misy afa-tsy ny 300 no mankatoa ny fomba fihetsiky ny mpitondra fanjakana. Ny fomba nakatoavana ny lalàna mifeny fifidianana izay nanaovana fanadihadiana iny fa raha ohatra ka ireo teboka maro mankarary ny vahoaka tao anatin'ny 4 taona sy tapany izay mbola azo mihoatra ny 100 ve ny mpitondra raha tsy ilaza afa-tsy ny fananantany ny délestage ny tsy fandripahalemana sy ny maro hafa. Mitombo hatrany ireo solotena siraka avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena indrindra amin'ny fanelanana manoloana ny raharaham-pirenena misy eto Madagasikara. Gadina teto Madagasikara androany ny iraka avy amin'ny vondrona Europeana izay tale generaly misana ny Afrika. Fezo Rafaly. Tonga eto Madagasikara androany ihany koa ary janona hatramin'ny 10 volana May izao ny tale generaly misana ny Afrika eo anivon'ny vondrona Europeana Cohen Vervake. Toy ny tanjony fianakaviam-be iraisam-pirenena dia ny elanelana European-tsehatra na politika rehetra eto Madagasikara no atondiany ity tale generaly ity. Raha tsy aivina efa tonga teto Madagasikara ity tale generaly ity ny taona 2024 izay nitarika ny iraka anaramaso ny fampiarana ireo tolo-kevitra avy amin'ny vondrona Europeana enti miatrika ny fifidianana 2024. Raha tsy aivina nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony antoko malagasy miara-miainga ny 4 aprily lasa teo ary efa talohan'izay aza ny antsy ny vondrona iraisam-pirenena tsy raha tsy kombakomba na voafitaka ny antoko malagasy miara-miainga. Tao anatin'ireo atrikasa maro no tanterana hatramin'ny taona 2024 fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra no ifanarana ary nisy ny tolo-kevitra. Raha ny zava-misy nampidirina tao anatin'ny lalam-pifidianana tokoa ireo tolo-kevitra avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Isan'izany ny vondrona Europeana saingy nahodinkodina ny votoatiny ho any amin'ny tombotsoan'ny kandida ny fitondrana izany ka tsy voaja ny fifanarana tery am-boalohany. Efa maro ihany koa ny antso ho amin'ny fifampidiniana natao taolan'izao trangan-javatra eto amin'ny firenena izao.
isan'izany ny fiantsoana adevitra ataon'ny premier ministre sy ny avy amin'ny fanoherana ny fitakenana famerenana ny fandinihana ny komité interministériel sy ny vomiera nandroso fanatsarana lalam-pifidianana saingy tsy nisy nisokatra ho amin'ireo fampiresanareo ny teo anivony fitondram-panjakana ankehitriny mpitseratra maro no miray feo amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana hialany mpitondra hahatongavana amin'ny fikarakarana sy fanatanterana ny fifidianana mangarahara sy ho antoko ny tombotsoa iombonana raha tsy aivona efa nandalo teto Madagasikara ioraka avy amin'ny vondrona Europeanina io ny volana Oktobra 2024 ary nilaza fa misy ny fahaiza-mitantana eto Madagasikara ka antony namoana ny ampany amin'ny famatsiam-bola 11e Fed na dia nampafantary ny armadaza tamin'ny fiaona tamin'izy ireo ny fisian'ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitantana isan-tsokajiny eto amin'ny firenena hita taratra ankehitriny ny vokatry ny fianoana feotokana ataon'ireo vahiny tonga eto Madagasikara mazava fa tsy nitondra fa tsy nikorontana ny volavolan-dalam-pifidianana nataon'ny fitondrana ohatra ho an'ireo vahiny tsy manao afa tsy mihaino ny mpitondra ihany io ataon'ny iraky ny vondrona Europeanina io mahakasika izay fanenany lalana izay hatrany dia fametrahana sorombavety teo anosy no nanehony antoky otrikafo ny tsy faneken'izy ireo ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharaha tokantranony malagasy ny samy malagasy no mamany olana misy eto toerana raha ny fanazavan'izy ireo fiona saina ry malagasy aza manaiky lembenana toery ny fijabahan'ny vahiny Sadek out ireo no isan'ny sorobaventy nanehony otrikafo ny tsy fankasitrahany ny fijabahan'ny avy any velany amin'ny raharaha anatin'ny firenena malagasy sorobaventy izay napetraka izy ireo tetsy amin'ny hôtely lehibe eo anosy izay toerana ifamezivezeny ireo mpanelanelana vahiny efa noporofony tantara ny korotana nateraky ny fijabahan'ny vahiny teto Madagasikara ka tsy tokony iverenana intsony izany hoy izy ireo samy malalytsika zao ny fandalovany vahiny eto amin'ny firenentsika izay vahiny milaza fa anelanelana amin'ny raharaha tokantrano ny malagasy ka izay zany le antom-pijoroana eto araka ny nafatarana ny otrikafo hatramin'izay dia izay ilay tsy fanekena ny fitsabahan'ny vahiny amin'ny raharaha tokantrano ny malagasy zay tsy sambantsika no nandalo krizy ohatran'izao isaky ny mandalo krizy tsika miditra foana ny sehatra iraisam-pirenena milaza fa anelanelana fanontaniana zany napetraka hoe aty amin'ny 2024 nitondra inona ho antsika izay ilay fanelanelanana nataon'ny sehatra iraisam-pirenena izay tsotra ny valiny hoe tsy nitondra fa tsy nikorotana ho an'ny firenena izay ilay fidiran'ny sehatra iraisam-pirenena izay satria raha nitondra fandaminana ho antsika izay tsy mbola isy krizy indray eto amin'ny firenena aty amin'ny 2024 ny malagasy samy malagasy no tokony ifandinika andatabatra boribory hoy izy ireo amana ny disadisa politika misy ankehitriny antso zany ny ataonay amin'ny malagasy mba tsy anaiky intsony an'izay ilay fiampiadiana ataon'ny vahiny sy ny mpanao politika ny manaradia zay fa hoy zahay hoe raha tokantranontsika ity firenentsika ity andehantsika samy malagasy ny fanentana hanao izay aso ny firenentsika fa rehefa isika malagasy ny fandinika mifampiresaka tsy misy antony tsy tokony ivahan'ny olana eto amin'ny firenena andrasana izay ho akony izao hetsika ataony eo anivon'ny otrikafo izao isy fiantraikany eo amin'ny fiainam-pirenena ahatonga saina ireo mpanao politika malagasy ametraka ho ambony ny tombontsoan'ny firenena ahafahana miatrika ny fifidianana am-pitoniana sy ametrahany vahoaka izay olona hitany fa ampandroso an'i Madagasikara fotoanany dokavarotra isika izao anatin'ny tapany faharoan'ny vaovao natantsika ny tsy fandriam-pahalemana any Ambatofinandrana eo ihany koa ny fitiliana sy fizarana solomaso izay nataon'ny club Agora International teny Ambomanga Rova aza miala amin'ny Cool TV azy veneto antsika rehefa avy eo mankalaza fadiny taona ny Cool TV sy ny Cool FM fanomezana be dia be miandranao amin'ity fetin-dreny ity milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny entana mitetina 10 000 ariary eo amin'ny Batimax bouquet Blue Line décodeur à 6 mois d'abonnement canapé main atolotra Luxor pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty appareil électroménager atolotra Akourdig fer à lisser avy amin'ny Fiti Boutique bon d'achat marobe avy amin'ny Shoprite tsotra fandraisana anjara dieny zao maka selfie eny amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taona ny Cool TV hitanao eny amin'ny Akourdig Shoprite Tana Waterfront Shoprite La City Shoprite Talata Maty mandefasa commentaire ao amin'ny page-ny Cool TV ary atao photo de profil anao ilay selfie ny fisarina dia ataon'izy ma 10 May ao amin'ny fandarana Sokool tolory ny fanomezana tsara indrindrina eny miaraka amin'ny Cool TV FM
eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Salam, Malia du groupe Loaran, nous vous invitons au Libertalia Festival le 26 et le 27 mai à Nouspé, tous unis contre le sida. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mandroso tompoko, inona nataonao ramose? Salama tompoko. Salama. Misy café ve? Misy café? Fanaovana café dia azafady. Et croissant. Mazotoa reo. Anao madama nareo ve mba nieritreritra ny hoe hanitatra ny tsenana ty? Tena mieritreritra mihitsy zay hanitatra tsena. Nareo ve zany manieritreritra ny hoe indram-bola any amin'ny banky? Eo an'ilay findramam-bola zany ohatrany tsy mieritreritra ny indrarikinindrina vola mihitsy izay a sady ny problème anay zany eo amin'ilay ohatra hoe misy accident nefa ny vola tsy maintsy aloha foana dia ohatra sy manahirana kely anay dia mieritreritinay zany hoe anangona tsikelikely foana zany manitatra tsikelikely. Raha misy zavatra na tetikasa tianao tanterahana nefa tsy ampy ny ampelatananao dia afaka manampy anao ny banky na te hanitatra tsena na trano na orinasa na koa te hividy fiara eny na te handefa ny zanakao hianatra any an-dafy aza maninona moa hoe mety hanomana fety be ho fankalazana ny fahavalopolo taona ny bebe koa ianao afaka manampy anao amin'izay vinavinanao rehetra ny banky makanesa any amin'ny banky fa zany no asany. Ny banky dia azonao anaovana findramam-bola arak'izay vinanao. Fantaro fa rehefa mindram-bola ianao dia mividy fotoana ny dikan'izany. Eny mividy fotoana ianao satria raha mieritreritra ny anangony ianao asa angamba mety ho 5 taona vao tanteraka ny fanirianao kanefa mety hitatra hatrany amin'ny 7 taona zany raha sanatria ka mety misy sampony tsy maintsy ilanao vola tampoka ao anelanelan'izany kanefa raha androany ianao no makany amin'ny banky na raha pitso aza dia tanteraka nofonofonao afaka 7 taona zany efa avy 2 eny elo 4 5 10 eny zava-bitanao ao zay a mazava tsara lasa amizay ary makany amin'ny banky. Ary zay reto mbola eo ihany lasa hoa any amin'ny banky miona velomo. Merci la Nouvelle-Orléans, c'était génial. Je suis désolé pour ta grand-mère, Josie. Tu connais, toi? T'es le chanteur que ma mère écoute.
C'est pas vraiment mon genre, sans vouloir t'offenser. Billy. J'ai seulement découvert que j'étais enceinte quelques semaines après ce qui était censé être notre mariage. Qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que j'ai une fille. Tu crois que t'es prêt à être père parce qu'elle a passé quelques semaines avec toi? Je sais pas trop combien de temps je vais passer ici. Liam, pourquoi t'as quitté ma maman? J'étais jeune et j'étais perdu. Mais t'as retrouvé ton chemin là, pas vrai? Araka ny bande-annonce teo iny Forever My Girl izay indray ny horonan-tsary ho arahantsika ny oalina amin'ny 7 ora sy sasany eto amin'ny Cool TV. Nanoizantsika ny vaovao dia olona valo-mialaka no nidoran'ny dahalo tao an-tranony alina tao amin'ny tanàna antsoina hoe Ambohidrano Ambatofinan-drano. Mandry tsy lavoloha araka izany ireo mponina any an-toerana fanampanazavana. Any zany fitrangatavatra mampalahelo be moa zany taty amin'ny Ambatofinan-drano. Izy io eny amin'ny fokotany Ambohitsona dia tamin'ny alina izy io zany isy andiana dahalo nanafika teo amin'ny tanàna atao hoe Ambohidrano. Nalainy zareo le mololo araka le fahinonan'le feo zany rahatemana nalainy zareo le mololo avy namifona vary dia nataon'ireo manodidina trano dia nidorany zareo teo le tanàna dia maty daholo olona valo-mianaka. Zay zany ny vaovao nisy taty tamin'ny alina izy io. Dia mampalahelo le toejavatra satria dia le gasy samy gasy izy no lasa mifampihinana mifamono mahafapotra zany manahirana be izy dia zay mba ohatrany mba nairana tika tokony andraikitra mpanjakana indrindra ny any ambony mba tokony mba hidirakaika an'le ambanivohitra mba mampalahelo be le toejavatra misy aty Ambatofinan-drano aty. Eny anivon'ny fiarahamonina eny indray dia miverina indray ny fiparitahan'ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao eny Ambatolampikely. Poriporitany fahaenina miparitaka hatreny amin'ny lalana indray ary manahy mafy ny fahasalamana ireo mponina eny an-toerana Gaetan Andriatsilavo. Niverina indray ny fiparitahan'ny fako eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana. Maro amin'ireo toerana ahitana daba fanarim-pako ny tsy andalovan'ny camion ao anatin'ny andro maromaro. Ohatra amin'izany ny eto Ambatolampikely ao amin'ny boriboritany fahaenina. Varamaso aloha dia amin'ny izy avolokona iny, varamaso tsara. Nama tsara fa taty arina zay zany amin'ny ray volana latsaka tarinan'izy lokona efa tsisy kely efa raha maso farimbarina koa le tompony andraikitra dia mandeha ho azy badiraraka fotsiny avy eo. Vao tsy ampy 3 volana kory nefa no nitokanana tamin'ny fomba mandretriketrika ity toerana fanariana fako ity. Velombolo avokoa na ireo mponina na ireo mpandalo tamin'izany fotoana. Ankehitriny anefa miakatra ny fofona ary tonga hatreny amin'ny arabe ny fako. Tsy laitra ny loto ny fofona tonga ny trano olona rehetrarehetra mito zao manidy trano fa tonga ny fofona. Dia rehefa tonga ny loto mazava azy fa tonga ny aretina fanafody lafo dia fiaina madinika irahantsika nahita dia rehefa vao miaina nefa zavatra tokony mba voasorotsoroka kely fahasalamana moa iny tsy maintsy tonga ihany tsy fahasalamana fa nosiray ianao fa rehefa zavatra tokony ahasoroana zao dia miombo ohatrany indray le ihanina. Tsy mbola nazona fanazavana manoloana ity tranga ity ny ao anivon'ny boriboritany fahaenina. Raha ny zava-misy aloha tany dia domondoza hatrany ny mponina amin'izay mety ho fianaky ny valanaretina. Ny manatona mpitsabo amin'izao fotoana nefa tsy natokana ho an'ny sarambabem-bahoaka intsony. Gaga aminany efa zao le mandalo katikatana mandalo eto mitapon'orona izy fata zany fa ratsy le fofony io mandalo eto zao hoe sakarivo mitapon'orona izy misy akasy bosina alefan'ny zareo fatana zany fa maimbo rehefa tokony mba hetsika izy any ambony any madinika zany dia tsy maintsy hihinan'le fofony eto foana io etombo isanandro le fako tsy afaka eto ararano le olona hoe aza manary fako isakarivo zay zany mifandeha fa dia tokony mba ny hetsika zareo any ambony any mba haka ny zavatra io na surtout tokony mba amin'ny andro alina izy mba haka ny satria le fofona jiravo be zao fa miangona le fofona dia tena tsisy hevitra tsony le fofona nefa makany amin'ny dokotera zao fa lafa be ny consultation mipetraka ambony seza anao dia efa 10,000 fanafody any farmacie tsy voavidy tsony. Manainga ny tompona ndraikitra araka izany ny mponina eto Ambatolampikely sy ny manodidina anala ny fako na dia tsy ho isanandro azy. Isitaka kely any amin'ny tontolo ambanivohitra isika nanateraka etsika fitiliana maso fizarana solomaso maimaimpona tany Ambohimanga Rova ny club Agora International natanjona amin'izany moa ny anampiana ireo olona manana olana ara-pahitana amin'ny tontolo ambanivohitra
any fanadiny ionasaina olotsotra sy mpianatra miisa 700 no nanao fitiliana sy nahazo fitsaboana maso maimaim-pona avy amin'ny club Agora International nanomboka omaly ary nitoy tamin'ity androanyity izay nitanterahana tao amin'ny lycée Andriamborona Ambohimangarova. Solomaso hatramin'ny 500 no manana omena ireo izay manana olana ara-pahitana ka mila izany hoy ny mpikarakara ny hetsika ary natao hitsinjovana ny rehetra. Tsy lahara-pahamehana amin'ny fiainana zareo ilay izy dia izay mahatonga ny zareo hoe manatona anay amin'le fahasairanana moa mahatonga an'izay. Misy ara sasany manontany hoe ny anareo nga moa ny maso ihany no tilianareo. Misy manontany amin'ny resaka fahasalamana hafa izao le zavatra jereny ity. Tsy alfabe izy io fa tanana no ampiasaina zany. Ny anton'le izy dia tsotra. Ankoatran'ny ankizy misy lehibe koa zany tilianay. Misy namantsika lehibe tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia izay mahatonga an'le hoe tanana no ampiasaina. Endriny maro no fisehon'ny areti-maso hoy ny mpitsabo avy amin'ny club Agora International. Maro ny olona tsy mahafantatra fa marary maso raha ny fanazavany. Misy ny ankizy na dia efa tonga amin'ny lycée moa zany niveau en lycée misy koa ny collégien dia mientina eny ihany zany le fahitana iny aminy zany tsy fantany hoe tsy mahita izy. Kanjo moa rehefa tonga eto amin'ny fitiliana eto dia hita tokoa fa mila solomaso izy ary tena tsy mahita mihitsy na alavitra na akaiky. Raha ohatra hoe tsy mahita tsara ny ankizy dia mazava ho azy tsy maintsy misy fiantraikany. Ny any amin'ny tableau zany mandinika izy nefa tsy voavakiny akory ny lelesina ohatra dia lasa mandika mivilana izy lasa ohatran'ny hoe mitaky fiezahana mihoatra kokoa no zany ny ankizy tena hoe tsy hoe mahita tsara dia tsy maintsy misy fiantraikany any amin'ny resaka note zany rehefa ela ny ela. Ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana no isan'ny fomba iray mahomby ho fisorohana ny olana ara-pahitana raha ny fanazavana hatrany. Ny resaka fitaizana maso moa zany dia toy ny fitaizana ny toe-batana ihany. Tsisy ohatrany hoe sakafo ara-pahasalamana tsara efa ngamany efa be sy ny maro any hoe ohatrany hoe mihinana karaoty zao tsara ho an'ny maso, mihinana voankazo, mihinana legioma dia mitrondro koa indrindra tsy ho an'ny ankizy ihany io fa ho an'ny olon-dehibe koa. Dia raha sanatria misy olana amin'ny maso na fahitana ohatrany hoe mihena amin'ny fahitana menamena amin'ny maso manaintena hafahafa be tay maso dia aza misalasala mihitsy manatona tompom-pahasalamana. Ankizy 7 taona no zandriny indrindra nanao fitoliana tamin'ity hetsika teto Ambohimangarova ity raha 7 taona no zokiny indrindra. Ny any Andorany fotsy sy tsy afa indray no hanohizana ny hetsika raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Ireo toerana ireo izay efa nanatanterahana ny fitiliana sy nahazo fitsaboana maso maimaim-pona ny taona 17 tanjona amin'izany ny fanaraha-maso ireo ankizy efa nahazo fitsaboana raha ny fanazavana hatrany. Dia iny nidirantsika ny maresaka iraisam-pirenena lany ho Prime Ministre lehibe ny mpanohitra any Arménie i Nicole Pachinian taorenany fividianana izay nataon'ny parlementa tany an-toerana manomboka miva araka izany krizy any an-toerana. Ny fitin'ireo vaovao ary amin'ity alina ity tatitelo no nomen'ny CENI ahafahana manao ny fividianana ny filohan'ny Repoblika ny 7 ny volana Aogositra izao no tokony hanaovana izany raha atao mialohan'ny fotoana. Nanamafy ny fitakiana nataon'ny antoko malagasy miaramiainga efa roataona izao ny amin'ny tokony hanaovana fividianana mialohan'ny fotoana ny daty navoakan'ny CENI tamin'ity androany ity raha ny voalaza ny mpitondra teny ny antoko. Ary farany moa dia nitony famoahana piasa izay nataon'ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka miaraka aminy tamin'ity androany ity. Anjara ny teny ministeran'ny asa-panjakana ny foben'ny FFM ny tenen'ny antenueran-dolona ministeran'ny fahasalamana mialohan'ny nanaovana tatitra teny Analakely moa izany. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo.
tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tirun faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.